Salama daholo maro amintsika moa no mametra-panontaniana amin'ilay hoe inona no mahatonga anireo tanora malagasy no tsy te hionona sy hipetraka ao Madagasikara intsony fa aleon'izy ireo mijaly any an-tanin'olona any toy izay mijaly ao Madagasikara ao. Ka inona no antony mahatonga an'izay tanora malagasy maro anisa izay isan-taona miala any Madagasikara izay? Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity, ka manatsantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsy arovatra ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misesy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Mampametra-panontaniana raha vantany vao mahita ireo tanora malagasy maro be na ny nahavita fianarana izany na ny tsy nahavita fianarana dia samy maniry ny te hiala ao Madagasikara ao avokoa ary milaza izy ireo fa aleon'izy ireo no mijaly any an-tanin'olona any toy izay mijaly ao Madagasikara ao. Ka mety ho inona no tena antony manosika an'ireo tanora hiala any Madagasikara izay? Raha ny fahafantarako azy dia antony maromaro no mahatonga an'ireo tanora hiala any Madagasikara izay. Antony iray lehibe dia eo amin'ny lafiny ara-drafitra. Eo amin'ny resaka tanora nahavita fianarana no tiako tsindriana mafy amin'ity resaka antony ara-drafitra ity. Maro ary tsy vitsy tsy tamboisaina ny tanora mahavita fianarana isan-taona izao raha ho an'ny tanora malagasy. Na ny amin'ny sekoly tsy miankina izany na ny amin'ny sekolim-panjakana dia samy mamoaka mpianatra avokoa isan-taona izao. Na dia maro aza nefa izay tanora mahavita fianarana izay dia ny ankabetsahan'izy ireny tsy mahita asa raha ho an'ny Madagasikara manokana. Raha toa ka hiasa amin'ireo orinasa tsy miankina dia ny zavatra takin'izy ireo dia mitady ohatra hoe 5 ans d'expérience nefa ny tanora vao nahavita fianarana izany dia tsy hanana an'izany 5 ans d'expérience zany velively mihitsiny. Eo ihany koa ny afetseny ireo orinasa tsy miankina izay mandefa anireny tolotrasa ireny raha toa ka tokony ho olona manana bac plus 5 no tena mety amin'ilay asa dia hoy izy ilay orinasa mitady olona bac plus 2 ary ny azy dia tsy mpiasa raikitra no tedaviny fa stagiaire. Ka aleo ny manakarama anireny stagiaire ireny dia solony isaky ny 3 volana na koa isaky ny 4 bolana. Amin'izay mantsy ireny stagiaire ireny sady tsy lafo ny karama nefa afaka mamaha ny olana izay iandrasany amin'ny mpiasa raha toa ka tokony ho an'ny mpiasa raikitra ilay asa izay ao anatin'ny orinasa izay. Eo amin'ny resaka 5 ans d'expérience izay na koa 3 ans d'expérience dia tena miteraka resabe satria ny mpianatra vao nahavita fianarana ho iaho teo dia tsy hanana an'izany 5 ans d'expérience zany mihitsiny. Ka noho izany dia tokony eo amin'ny lafiny rafitra fampianarana no asiana fanavaozana izany hoe asiana mizazoro mifanaraka amin'izay filany orinasa izay mba hialana amin'irony tanora nahavita fianarana irony nefa dia tsy hanana asa mihitsiny. Eo ihany izay rafitra eo amin'ny fampianarana sy ny maro hafa izay fa amin'izao fotoana izao koa dia tsapa sy hita fanidina dia nidina tokoa ny nivaon'ny mpianatra raha oharina tamin'ny mpianatra taloha. Ka izay dia isan'ny sakana iray lehibe amin'ny fitadiavana asa ihany koa. Tsy vitsy amin'ny tanora mpianatra amin'izao dia mianatra mba hahazo diplôma fa tsy mianatra mba hahay. Eo amin'ny lafiny fitadiavana asa-panjakana indray dia tena sarotra dia sarotra izany satria ny mpianatra vao nahavita fianarana isan-taona dia amandrivony maro nefa ny asa-panjakana izay andrendreny be sy ny maro dia voafetra ny toerana ary tsy vitany voafetra ny toerana fa sarotra be ny hidirana amin'izay mpiasa-panjakana izay satria mantsy rehefa hiditra amin'izay mpiasa-panjakana izay na koa hanao anirony karazana concours irony matetika dia tsy ilay tena manam-pahaizana no afaka amin'izy ireny fa izay tsaratsara tosika sy izay bebe lamosina no afaka foana. Ka lasa tsy hita zany ireo izay zanaky ny tantsaha izay tsy manan-katao sy ireo izay sahirana amin'izay resaka concours mba hidirana amin'ny asa-panjakana izay. Eo ihany koa eo amin'ny lafiny karama. Ny karama ho an'ny mpiasa malagasy na ny mpiasa-panjakana izany na ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina
dia hita fa tena ambany dia ambany. Lasa ny fandaniana isam-bolana indray no ambony raha ampitahina amin'ny karama hany ka lasa mitrosa lava ny mpiasa rehetra ary ny karama kely azo dia avy hatrany lany ny trosa. Eo amin'ireo zay tsy navita fianarana indray na koa ireo zay tsy be diplôma dia tena sahirana raha ho an'ny Madagasikara manokana izany eo amin'ny resaka fitadiavan'asa na koa fandraharahana izay. Iaraha mahita sy iaraha mahalala amin'izao fa raha toa ka hanodim-bola eto Madagasikara dia sarotra izany ho an'ireo vahoaka madinika satria izay zavatra rehetra atao dia tsy misy mandeha amin'ny laona. Tsy misy mandeha amin'ny laona hoy aho satria ny seha-piariana rehetra amin'izao fotoana izao dia hita fa tena tsy misy zavatra mandeha. Raha toa ka ny andrandra resaka vidina vanila sy ny girofle ary ny kakao ireo zay tantsaha sy ireo zay mpandraharaha madinika amin'izay sehatra izay amin'izao fotoana izao nefa dia hita fa maty vidy daholy izay rehetra izay ary tsy vitsy amin'ireo zay mpampiasa vola no maty vola ampiasaina ho an'ireo zay mpandraharaha madinika amin'izay sehatra izay. Tsy vitany izay tsy misy mandeha amin'ny laona izay ny resaka fandraharahana dia mbola manampitrotraka ihany koa ny eo amin'ny resaka ny tsy fandriam-pahalemana. Izany hoe raha toa ka ampiasa vola kely ianao dia matahotra indray ianao sao dia ho isy hanafika indray na koa ho isy hamono rehefa sendra mihodinkodina kely izay vola kely eo ampilatananao izay. Ka eo indrindra no mahatonga an'ireo zatovy malagasy na lahy izany na vavy dia tsy misy maniry ny te-hijanona ao Madagasikara intsony na ny navita fianarana izany na ny tsy navita fianarana satria raha ampitahina amin'ny karama any ampitan-dranomasina ny karama ao Madagasikara ao dia hita fa tena ambany dia ambany. Na ny olona izay tsy dia manam-pahaizana aza rehefa mikarama any ampitan-dranomasina any na dia mpamafalalana fotsiny sy ny mpiasa ao an-trano na ny jardinier dia hita fa mikarama lavitra noho ireo zay mpiasa birao ao Madagasikara ao. Ka izay no mahatonga an'ireo tanora milaza hoe aleon'izy ireo no sahirana any an-tanin'olona any toy izay sahirana ao Madagasikara ao satria raha vantany vao sahirana ao Madagasikara ao ianao dia tadidio izay fa tena sahirana sy fadiranovana tokoa. Eo ihany koa ny tena tsy mampisy fiavahana amin'ireo tanora izay navita fianarana sy ireo zay tanora tsy nianatra eo amin'ny lafiny fiariana izay ho an'ny Madagasikara. Izany hoe na ny nianatra izany na ny tsy nianatra rehefa samy mitady vola ao Madagasikara ao dia hita fa mitovitovy ihany fa tsy dia misy fiavahany loatra. Ka izay indrindra no mahatonga an'ireo tanora marobe milaza sy maneho hevitra manao hoe na dia tsy nianatra ne dia mitovitovy foana ny farim-piainana misy ka izay no manosika an'ireo tanora malagasy marobe no tsy te-hinoho fianarana amin'ny ambaratonga ambony intsony fa rehefa mahay mamaky teny sy manoratra sy mahay miteny vahiny ary ihany koa rehefa manana ny baka ny ankabetsahany dia aleon'izy ireo no mianatra teny vahiny sy miofana arakasa ary avy hatrany dia mandeha miasa mila ravinahitra any ampitan-dranomasina any satria any no tsara karama ary izay ihany koa moa no tena antony iray lehibe mahatonga ny olona hiasa mba hikatsahana ny hoavy sy ny mba hialana amin'ny fijaliana lalina izay mianjady ary ny ainana hatramin'izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao matavatagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.